Iaraka ivavakantsika tompoko. Jehovahandriamanitra ray eo dia mbola misaotra anao izay noho ny aleben'ny fitiavanao sy ny fiondrom-ponao ka mbola hitehirizanao anay hatramin'izao. Tsy takona fiainana aminao ny zavatra mitranga manerana ity zao tontolo izao ity, indrindra eto amin'ity firenena malagasy ity, satria tsy mitsahatra mitombo ny olona voan'ny valanaretina ary mahay mitombo hatrany ihany koa ny maty. Kanefa ny fampitramponao lehibe dia tsy mitovy amin'izay mitrangana ny firenena lehibe, ary izany rehetrarehetra izany dia mbola mariky ny fitiavanao ihany na dia loza aza, satria vavanao miteny aminay mba hampieritreritra anay sy hahafahanay mitodika tanteraka aminao. Ao anatin'ny rory tanteraka ny vahoakanao manoloan'izany toe-javatra izany. Nangatahana aminao dia ny fanahinao masina ianao ka hiasa mandrakariva ty anatinay aty, ahaizanay miaino ny hafatra avy aminao sy ny toromarika rehetra, ahaizanay ihany koa mankatò ireo tompon'andraikitra izay efa napetraka ao hitantana izao fanjakana izao, satria tanjona mitendrenao dia famonjena ary mino izahay tompona amin'ny aleben'ny famondram-ponao fa tsy maintsy misy vahaolana ary ny sandronao mahery no hitantana izao firenena izao mba ahafahana miady sy mandresy ny valanaretina izay miatra. Dia mety izy indray ianao tompo hitondra fampiononana amin'ny alalantenao amin'ny vahoakanao rehetra izay manketahety amin'ny famonjena, dia ny voninahitro no miseo mandrakariva tompo ao anatin'izao teny fampahirezan'izao dia amin'ny anaranao Jesosy. Amen. Dia faly miarabantsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo aho dia manomana hatrany ny fahasoavana sy ny fiakaman'ny tompo amintsika mandrakariva. Tsy takona fiainana amintsika intsony ny zavatra mitranga amin'izao vanim-potoana izao, ary ny anton'izao teny fampahirezan'izao dia mba hananantsika toky sy fanantenana fa mbola misy Andriamanitra izay vonona hanatsotra ny sandriny hamaly vavaka antsika manoloana ny toe-javatra izay mitranga amin'izao vanim-potoana izao, miezaka amin'ny fomba rehetra ny isam-batan'olona, ny fanjakana ary indrindra ny kristianina mitalao eo anatrehan'Andriamanitra mba hamaly ny vavaka antsika mandrakariva manoloana nyity aretina izay tsy mitsaha mitombo ity. Tiana maramarika ety am-piandohana hoe na eo ary ny ezaka ataontsika tsiraray avy, mila ny sandron'Andriamanitra tsika mba hanampy be dia be antsika manoloana ny ady izay atrehantsika amin'izao vanim-potoana izao. Tsy takona fiainana ny orooro mitahotra ao anatin'ny olona tsiraray avy, kanefa ny marina rahatsoratra masina dia tokana ihany. Antson'Andriamanitra izao toe-javatra mitrango izao mba tonga antsika tena hitodika aminy anaiky ny fepetra rehetra izay homeny na ara-nofo io na ara-panahy mba ahafahantsika mandresy izao aretina izao. Efa niresahantsika teto ny zavatra mitranga tamin'ny zanak'Israely raha efa tafavoaka tao amin'ny tany Egipta izy tamin'izany vanim-potoana izany, vokatry ny fiodinany sy ny fimonomononany nandefasan'Andriamanitra menarana afo, ary takotra voakaikitra ny zanak'Israely tamin'izany ary maro no nahafatesana, misy ny tao anatin'ny aretina. Ary tamin'izay vanim-potoana izay dia nametraka ny ambopony ny isam-batan'olona tsiraray avy ka nitodika tamin'i Mosesy izay tompon'andraikitra napetrak'Andriamanitra hitantana ny zanak'Israely hoe hifony amin'i Jehovah izay. Ary nandefitry Mosesy ary nitaraina tamin'Andriamanitra tena azo varim-bavaka dia haitsika tsara ary miverimberina mandrakariva le menarana varahana izay fepetra napetrak'Andriamanitra mba hankatoavy ny zanak'Israely, dia nampandefitra ny ambopony ny zanak'Israely na dia tao ary ny fimonomononana hoe mosarena mamona aminay na fanahinay itony mofomofo foana itony, tsy misy rano azo sotroina ty anefitra. Nampandeferina izany rehetrarehetra izany na dia tena ilaina azy, ary izay leson izay dia mba ho fitaratra ho antsika amin'izao vanim-potoana izao, satria zavatra tany aloha ihany ange miverina amin'izao vanim-potoana izao e.
na de eo ara ny zavatra mahamainy tsy raray avy zay hoeveriny fa ambony kokoa de misy ny aretina fahavalo iraisany io ary araky ny fantatritsika hoe tsy mifidy izy io na mpitsabo na mpitondra fivavahana na mino na tsy mino na hitaraina amin'Andriamanitra na minona na fimonomononana koa ataon'ny olona tsy misakana ny aretina tsy anely zany rehefa nresahantsika teto hoe tetikady ataon'ny satana ihany keo zany toe-javatra rehetrarehetra zany mba tonga fizarazarana eo anivon'ny olona fa moramora kokoa no hidiran'ny fahavalo rehefa misavoritaka ny eo amin'ny tanàna anankiray ary zay indrindra nanaovana antso eto ankehitriny arakaraky ny mampitsahatra ny fimonomononana zay tanterahantsika no mahaingana kokoa ny famonjen'Andriamanitra afahantsika mandresy ny ovalana retina io ary ty tsy akana afaka izy ty ary famarinany teny soratra masina ary ny anton'izany rehetrarehetra zany tsy filambotsiary akory fa vokatry ny fahatserovana fa tena mila miray fo ny ray saintsika ary anjara ndraikitra nomen'Andriamanitra mba afahana mipity izany amintsika isam-batan'olona tsy raray avy fa soa iombonana ny tediavina tokony ho tonga amin'ny firaisapo sy ny firaisan-tsaina ka na inona everitsika ho zavatra mahamaika aloha am'izao vanim-potoan'izao de io no ambony indrindra io no tokony ananatsika fifankatiavana amerina indray fihavanana mba iray fo iray saina hiady amin'ny valana retina io ka anaiky ny fepetra rehetrarehetra fa na inona everitsika ho amboniny zany zavatra rehetrarehetra zany rehefa tonga ny loza tsy ao ny fahasalamana tonga ny fahafatesana de tsy misy dikany daoly zay zavatra kendrentsika ka manao antso ao anatin'izao teny fampahirezan'izao hoe tsy misy tsara fa tsy mifitodiana amin'Andriamanitra ary tsika mahafantatra tsara mihitsy ninona toe-panahana na ny olona fa samy miandrandrana zay famonjen'Andriamanitra zay kanefa raha vao Andriamanitra no antsony de ny dikan'izay rehetrarehetra zay manaiky ny fipetra rehetra tolotra Andriamanitra fa matetika ny akamaroan'ny olona de mitady ny famonjen'Andriamanitra fa tsy manaiky ny fipetra apetrak'Andriamanitra anika na de tokony hiditra antsihatra ary Andriamanitra hitondra famonjena de avelan'Andriamanitra hitrangeny foana ny loza kanefa tsika samy tsy misy makasitraka ny tombony zany loza zany eto amin'ity firenentsika ity zay everitsika fa nosy anankiray no fidian'Andriamanitra manokana tiany atao modely manerana n'ity zao tontolo zao ity io de zavatra mitranga manerana n'izao tontolo zao io tsy zavatra tongatonga ho azy io tsy avy amin'Andriamanitra fa velan'Andriamanitra hitranga satria trompetra tsofina mba tonga ny olona anana toe-panahy miambina sy mitandrina ary zany toe-panahy amin'ny andro farany resakitsika mahakasika ny Pasika ary miodina manodidina an'izay foana ny afatra zay ampitaina satria amin'ity androany ity tsika de hijery ny toe-javatra misy amerina kely zavatra nisy teo anatreha ny zanak'Israely vokatry ny loza tao amin'ny tany Egipta tamin'izany vanim-potoana zany mba hisintomatsika lesona sy inona ny zavatra tian'Andriamanitra ho kendrena manoloana ny toe-javatra zay mitranga amin'izao vanim-potoana zao satria ny toe-javatra misy de hoe tsy mbola nisy toe-javatra takan'izany mitranga teto amin'ity zao tontolo zao ity tsy mbola nisy zavatra zay tena hoe neraha ny firenena rehetra na firenena matanjaka na firenena mahantra hoe tena tonga de nitraika tamin'ity zao tontolo zao ity fa saingy ny zavatra rehtsika de misy ihany ny loza avetsy averoa mahatratra ny firenena sasany fa tsy mavoa ny firenena sasany fa tia indray mandeha ty de tratra ny daoly avokoa ny olona rehetra na firenena matanjaka io na firenena mahantra fa ny saiky ny tombony ho atsika fotsiny de hoe teto amintsika na de eo raha ny valana retina mbola azo lazaina fa tsy mitovy amin'ny firenen-kafa zay tena fahoriana mafy fahafatesana tsy tambisaina no mitranga amin'izany firenena zany fa ny atsika tsy azo lazaina hoe vitsy fefa maro ihany kanefa mbola azo lazaina hoe no mifamondrampon'Andriamanitra no mahatonga n'izany rehetrarehetra zany ka io toe-javatra mitranga manerina n'izao tontolo zao io de antson'Andriamanitra ho an'izao tontolo zao mihitsy aloha mba hatonga fibebahana sy fiverenana amin'Andriamanitra
ary ny fomba an'Andriamanitra izy tsy mamely tampoka zany. Ny fomba an'Andriamanitra dia efa milaza dia miloha izy mba hatonga ny olona hitandrina, ary mitanjona an-kendren'Andriamanitra manoloana ny zavatra tampoka tahaka an'izao zavatra mitranga izao, dia mba hananan'ny olona toepana miambina mandrakariva, satria ny fiainantsika zanak'olombelona ny rapitsitsika tsy mipositsika foana ny zavatra mitranga na tsara na ratsy, kanefa avelan'Andriamanitra hitranga foana ny akamaroan'ny loza. Fa rehefa le olona manana an'izay toetra miambina sy mitandrina izay, dia na inona loza mitranga io efa niambina izy tahaka antsika. Zay hoe ao an-tokantranonao tsika tsy mahafantatra mihitsy hoe hisy hanafika na hisy mpangalatra ho avy, fa ny fitandremana natao melo, ka rehefa tsara ambina dia afaka miaro tena amin'ny fahavalo. Fa saingy tamin'ity indray mandeha ity manerana an'izao tontolo izao tsy nisy nanam-po mihitsy hoe io ny aretina izay hitranga hamely an'ity zao tontolo izao ity, ary tsy nisy niomana na niambina mba tsy ho tratran'izany aretina izany. Kanefa dia tsy nataon'Andriamanitra mbola tena mafy akory ny zavatra mitrangana dia mampikaikaika azy, fa ohatrany hoe mbola azo ioranana. Raha oharina fotsiny amin'ny toe-javatra nisy tao amin'ny tantaran'ny Soratra Masina hoe ny safodrano tamin'ny andro Noa, fandravahana ny tanàna Sodoma sy Gomora, tsy mbola mafy noho izany ake ny zavatra mianjady amin'izao tontolo izao, amin'izao vanim-potoana izao e. Na dia ao raha ny teny Soratra Masina, satria misy foana ny famantarana apetrak'Andriamanitra manoloana an'ireny loza ireny. Matetika ny loza izay mitranga dia fampitandreman'Andriamanitra mba tsy hahatonga antsika hanjeny ny andro lava, fa eritreritry ny farany fa Andriamanitra tena mitaona antsika tsy hanjeny ny andro lava, mitaona antsika tsy eritreritra mba hifikitra amin'ity tany izay tsy maintsy ho leviny ity, satria na tiantsika na tsy tiantsika dia tsy maintsy hisy ny farany. Andriamanitra no tompo ny teny farany, ary manoloana an'izany rehetrarehetra izany. Raha mbola miadakadana ny olona tsy manana eritreritra hiverina amin'Andriamanitra, fa rehefa avelan'Andriamanitra hitranga ny loza dia misy hetaheta ao anatin'ny olona hiverina aminy, ary ny tanjona an-kendren'Andriamanitra tsy dia tena hoe tena fandringanana akory, fa fampitandremana ny olona, fitaizana ny olona mba hanana izay toetra miambina izay. Voalaza ny Soratra Masina hoe hisy loza tsy misy toy izany melohan'ny hataperan'ity zao tontolo izao ity. Tsy nisy tahaka an'izany tany aloha mandraka ankehitriny, ary tsisy tahaka izany intsony amin'ny ho avy. Tsy azontsika hampitahaina amin'izay safodrano tamin'ny andro Noa zany, fa mihoatra lavitra noho izany tamin'izany vanim-potoana izany. Fa ohatran'ny fanairan'Andriamanitra fotsiny izy io, fanairan'Andriamanitra fotsiny mba hananan'ny olona izay toetra miambina izay. Ka rehefa tonga io loza io, fa raha mivoalazan'ny Soratra Masina dia mbola mafimafy noho izao ange ny zavatra hitranga ao aoriana kely eo, ary ny tanjona an-kendren'Andriamanitra dia mba ahafahantsika miomana mandrakariva, tsy hanjeny ny andro lava hoe miadakadana ny fiainantsika, fa mba hananantsika an'izay toetra miambina izay, izay toetra mitandrina izay, satria izay no toe-panahy tsara indrindra ahafahantsika manomana ny fiainantsika hiditra ny amin'ny fiainana mandrakizay. Ka hiverenantsika ny any amin'ny Exodosy 2:12, satria toe-javatra tahaka an'izany izao amin'ny zavatra mitranga izao, satria vokatra ny fiodinan'ny zanak'Israely na tonga ny Egiptianina izay tena nampahory ny zanak'Israely tamin'izany vanim-potoana izany. Melohany ny voany tao amin'ny tany Egipta dia nisy ny loza izay nalefan'Andriamanitra, mitondra faisana ny zanak'Israely tamin'izany, ary rehefa tafatodika tamin'Andriamanitra ny ray fo ny ray saina, ary izay foana le fiapetra, dia nanendry amin'ny Mosesy izy, olom-boafidin'Andriamanitra natao hitarika ny zanak'Israely, ary eo anatrehan'izany ihany koa na eo amin'ny firenena azy dia manendry olona foana Andriamanitra mba hitantana ny vahoakany ary ny aneken'ny olona an'izay le hoe fahefana napetrak'Andriamanitra sy ny fiapetra omeny ny mpitondra izay. Anisan'ny lalana anankiray hivoahantsika ny rano Mosesy, ary loza folo no mitranga tao amin'ny tany Egipta tamin'izany vanim-potoana izany, fa vokatra ny firaisam-pony zanak'Israely izay nanaiky ny fiapetra napetraky Mosesy dia tsy niatra tamin'ny zanak'Israely ny loza. Ary tamin'ny vanim-potoana faran'izay hivoahan'ny zanak'Israely tao amin'ny tany Egipta any amin'ny Exodosy 2:12 dia niteny mihitsy Jehovah hoe tena ho avy hamono matorehitra ny tany Egipta, ary ny Andriamanitry ny Egiptianina dia ho tsaraika. Fa saingy izao kosa
raha mahita ny raha famantarana ozy tsisy loza andringanana anareo amin'ny exodosy toko 4 ny andininy 4 ka hatramin'ny 7 dia zao ny voasoratra hoe fandeha maka ny tany Egypta amin'izany alina zany aozy ka mono matorehetra amin'ny tany Egypta hatramin'ny olona ka hatramin'ny biby fiompy ary ny andriamanitry ny Egyptianina dia ho tsaraika avokoa izao no Jehova ary ny raha dia famantarana ho anareo amin'ny trano izay hitoeranareo raha mahita ny raha ozy dia andalo anareo ka tsisy loza andringanana anareo raha mamely ny tany Egypta ary zay le famindrampon'Andriamanitra raha ny tokony ho izy inge 700 taona ny babo tao amin'ny tany Egypta ny zanak'Israely nanadino an Jehova na tonga ny loza fa saingy ny fepetra zay nomena tamin'izany vanim-potoana zany mitovitovy amin'le menarana varahana dia hoe tsy maintsy mamono ny zanak'ondry tsy misy kilema zay tandindo ny Jesosy Kristy ary io no misolo-toerana ny zanak'Israely fa raha ny fiodina ny zanak'Israely dia izy ireo no tokony ho naringana fa ny Egyptianina tamin'izany tsy nahalala ny Jehova ary tsy afaka milaza koa hoe tena nietraketraka Jehova namely ny Egyptianina satria milohany ny alan'ny zanak'Israely teo dia efa miala nenina tamin'ny Farao tamin'ny Egyptianina ray manontolo Andriamanitra tamin'ny alalan'ny Mosesy hoe avelao ny oloko andeha hanompo ahy fa izy tsy niraharaha mihitsy hoe izy moa ny Andriamanitra reo no ekena iteny dia ny Andriamaniny ihany no ekeny teny tsy navelany nandeha ny zanak'Israely ary zao toe-javatra mitranga zao dia fomba anankiray ampahafantarin'Andriamanitra nyty zao tontolo zao ty fa Jehova irery n'Andriamanitra afaka mamonjy ary zay no mahatonga azy miteny hoe ho tsaraiko ny Andriamanitry ny Egyptianina dia raha ny tokony ho izy tokony ho ringana ny zanak'Israely fa noho ilay zanak'ondry tsy misy kilema zay nisolo-toerana ny zanak'Israely nyvonoana tamin'izany vanim-potoana zany nahatonga ny zanak'Israely afaka tao amin'ny tany Egypta ka raha tonga rano kosa zay nampitaitaina tsy azo lazaina hoe nisy fifaliana ke tao anatin'ny zanak'Israely fa tena vavolombelona izy nahita ny fahoriana zay nitranga teo amin'ny tany Egypta ary reo olona niara-ny aina tamin'ireo nisy namandreo nisy nifankaty taminy mba tena voadona ihany koa ny fony rehefa nandre amin'izay ny orakoraka vokatry ny fahafatesana tao hoe tena sao dia hitranga amintsika ka na dia nihiboka ary izy tamin'izany vanim-potoana zany nihinana ny zanak'ondry tsy misy kilema ary ny raha natetina tamin'ny tatao-mbaravarana sy ny tolàm-baravarana zay tomboka se hamantaran'Andriamanitra ny olony dia tao anatin'ny fitaintainana mihitsy no miomana ny zanak'Israely hivoaka tao amin'ny tany Egypta tapitra nanan-katao ny afatra nampitain'i Mosesy ny zanak'Israely tafavoaka somatsara ary zay ny zavatra andrasantsika hoe amin'ny vanim-potoana hifaneketsika anaky ny fiapetra rehetrarehetra miditra antsehatra Andriamanitra mamoaka ny olona ao amin'ny tany Egypta mamoaka ny olona ao anatin'ny loza ny eken'ny zanak'Israely zany tafavoaka somatsara izy zany hoe raha ny tokony ho izy tokony ho naringana ny zanak'Israely fa nanjary le zanak'ondry tsy misy kilema le tsy manatsiny zay nyvonoana lasa sorona ka raha tokony ny zanak'Israely no nyvonoana maty le zanak'ondry tsy misy kilema afaka mahadiodio ny zanak'Israely rehefa avy eo io toe-javatra io no miverimberina zavatra telo no resantsika io ny voalohany fa ny fantanterahany taty satria tsy azon'ny olona le famonjena nataon'Andriamanitra tamin'izany vanim-potoana zany tamin'ny andro Pasika zay nyresantsika hoe ny andro Pasika nge tena fetombohan'ny fanafahany fa tsy mbola tena ao anatin'ny fahafahana ny zanak'Israely satria raha vao tafavoaka avy eo dia mbola misy lalana tsy maintsy izorana ary mandritra ny fe-potoana andehanana miala eo amin'ny tany Egypta andeha ho any amin'ny tany Kanana any amin'ilay tany misy fahasambarana dia misy fepetra tsy maintsy arahana fa tsy misakana ny loza tsy hitranga ny ampandehanana zany fa hampahandoza fotsiny inona seho an'Andriamanitra tao amin'ny tany Egypta zay nampikaikaika ny Egyptianina tamin'izany vanim-potoana zany fa eny an-dalana ihany koa dia hitantsika tany amin'ny Nomery zay efa niresantsika teto vokatry ny fimonomonona ny zanak'Israely nandefasan'Andriamanitra menarana hafa dia namerina indray zavatra mitovitovy tany amin'ny Exodosy toko 12 indray io Jehova Andriamanitra io hoe manaova menarana hafa ary teneno ny zanak'Israely asay vao mijery an'io tsy nisy na dia teo ary ny zavatra nahatery nisy ampatan'olona tsirairay avy ny aina aloha ny tena zava-dehibe dia aleo mankatò mba hanavotana ny aina fa rehefa avy eo indray any vao mitady sakafo any vao hitady rano sotroana any vao hitady zay zavatra mahatery ny tsirairay avy fa ty arety mandoza mahatratra ny tsirairay avy dia namerina an'izay Andriamanitra
taty mandeha mandingantsika tamin'ny vanim-potoana natongavan' Jesosy Kristy teto amin'ity zao tontolo zao ty, niezaka izy nampita ny afatra rehetrarehetra mba ho raisin'ny olona teto amin'ity zao tontolo zao ity, nitory ny famonjena, nametraka ny fepetra rehetrarehetra. Finona ny zavatra mitranga efa hitantsika teto rehefa tena nijerevana ny toe-panahin'ny olona tamin'izany vanim-potoana zany, rehefa tena nametraka fanontaniany Pilato hoe iza no tianareo alefako anareo, Jesosy sa Barabasy? Naleon'ny olona ny safidy amin'ny Barabasy tamin'izany vanim-potoana zany. De Barabasy no nalefa nefa fantatry ny olona fa raha voalefa io Barabasy io tsy mandry fahalemana ny tany, ho tonga indray ny fahoriana, ny fandringanana, ny von'olona, ny famakiana trano. Kanefa naleon'ny olona ny safidy izany, ary eo no mampatahotra amin'izao vanim-potoana zao, rehefa tena jerevana misy ny fepetra zay hitondra famonjena ho an'ny firenena. Fa tataka an'izany ange ny toe-javatra misy amin'izao vanim-potoana zao raha tsy mitandrinatsika, tsy misafidy tsony ny olona anaiky ny fepetra napetrak'Andriamanitra, fa ny safidy ny feon'ny Barabasy, hoe avelao Barabasy no alefa. Io zavatra mahatery ny olona akoatra ny ady amin'ity valana retin'ity, de efa tena Barabasy antsony ny olona mba hitondra loza ho azy, ary zay no tokony hitandremantsika. Fa ny zavatra mitranga nefa tamin'izany vanim-potoana zany, vokatry ny fialona ny mpisorona be sy lolondohan'ny mpisorona takan'izany no nanome fo ny vahoaka mba hahatonga ny vahoaka tsy anaiky le famonjena vitan'i Jesosy Kristy, fa hoe aleo Jesosy no vonoina fa aleo Barabasy no alefa, de mitondra faisana ny vahoaka tamin'izany vanim-potoana zany. Ary Jesosy tsy hoe izy no nanolo tena hoe ty za vonoy, fa zay ny sitrapon'ny olona, fa saingy nipetraka teo amin'ny toerany zanak'ondry tsy misy kilema, zay le antony faharoa zay tsara ho fantatritsika hoe miverina le tantara, ka na ratsy na tsara tamin'izany vanim-potoana zany, raha ny tokony ho izy io vanim-potoana namonoana an' Jesosy Kristy io ny vanim-potoana anankiray zay tokony nandringanan'Andriamanitra nyity zao tontolo zao ity, tokony nandringanana mihitsy na mpisorona be nanlondohan'ny mpisorona, fa saingy Jesosy Kristy ny lasa le zanak'ondry tsy misy kilema, de mipetraka tsara le tenin'i Jehova hoe hidina izao izy amono ny matoan'ny Egypta, ho tsaraiky ny Andriamanitra ny Egyptianina, fa zay ahitako an'le raha famantarana de andalo azy tsisy loza andringanana azy. Lasa nipetraka teo amin'ny toeran'le zanak'ondry tsy misy kilema tany amin'ny testamenta taloha Jesosy Kristy, de nanaiky novonoina izy, ka raha tokony horingana zao tontolo zao, horingana ny lohan'ny mpisorona, horingana na ny tsara na ny ratsy, nanjary tsy nisy fandringanana tamin'izany vanim-potoana zany, satria efa nentin'i Kristy tao amin'ny daholo ireo fahadisoany ireo olona rehetrarehetra eo. Ka raha nijery an'i Jesosy Andriamanitra tamin'izany vanim-potoana zany, de tsy Jesosy no hitany fa le fahadalàna ty zao tontolo zao ty, de tesin'Andriamanitra de ny fomba nandringanana an'izao tontolo zao ty zao tontolo zao ty, Jesosy no nivonoana. Fa rehefa nijery an'ity zao tontolo zao ty no ny amin'ny sorona nataon'i Jesosy Andriamanitra, de tsy zao tontolo zao indray no hitan'Andriamanitra, fa le Jesosy tsy manan-tsiny. De zao afitra daholo ange ny olona tamin'izany vanim-potoana zany rehefa maty Jesosy Kristy. Rehefa maty Jesosy Kristy, nahititsika nefa tany amin'ny Luka toko fa 1:20, fa ny famantarana amin'ny andro farany de loza, araka ny voasoratra amin'ny Luka toko fa 1:20 ny andininy fa 10 ka hatramin'ny fa 1:20, de zao ny voasoratra hoe aroa izy taminy, izy firenena hitsangana mely firenena, izy fanjakana hitsangana mely fanjakana, isy ororo-tany lehibe ary mosary sy arety mandringana any amin'ny tany samihafa, ary isy zava-mahatahotra sy famantarana lehibe avy any an-danitra. Io ny zavatra mitranga, ary io le hitantsika tany amin'ny Mateo toko fa 4:20 hoe isy loza tsy misy toy izany hatrizay mandraka ankehitriny, ary tsy isy toa azy sarisarin'le loza mba hahatonga ny olona hitandrina manomboka zao. Satria rehefa tonga io corona io, inona ny zavatra mitranga, de rehefa fantatritsika ny famarinan'ny teny soratra masina, satria hisesisesy amin'izay ny loza tampoka nefa natongavana, kanefa ny tenin'Andriamanitra efa mampiomana, de vonina hitandrontsika ka natonga amin'izay ary ny loza zay nanaiky ny fepetraka nitandrina, de herendoza izy, tsy ho tratry ny loza izy, satria nanaiky ny fepetra, efa santionana io ataon'Andriamanitra mba hananan'ny olona zay toetra miambon'izay. De io no toe-javatra mitranga. Inona nefa ny zavatra mitranga? Rehefa tonga teto Jesosy
tsy mamelany olona izy raha tsy nyvonoana teo amin'ny azo fijaliana de jerevantsika ny maditoko fa fito ambyroapolo mitovy tany amin'ny exodosy ahavotra ty zao tontolo zao ty ahavotra na ny ratsy na ny tsara vokatry le sorona nataon'i Jesosy Kristy tamin'izany vanim-potoana zany ary io le resantsika hoe le Jesosy zay nivonoana tamin'io vanim-potoana io pasika io pasika famonjena pasika famoahana ty zao tontolo zao ty mba tsy hiara ny fahatezeran'Andriamanitra Matio toko fa fito amby roapolo inona ny toe-javatra mitranga tao anatin'izay rehetrarehetra zay ny andiny faraka amin'ny dimapolo rehefa nivonoana Jesosy Kristy rehefa maty Jesosy Kristy teo amin'ny hazo fijaliana mitovy an'le famonoana zanak'ondry tsy misy kilema tamin'izany vanim-potoana zany de ny toe-javatra mitranga indro izy ny andiny faraka amin'ny dimapolo ka hatramin'ny faefatra amby dimapolo no ovakitsika ary indro ny efitra lamba atao amin'ny tempolo izy de tritra ny zara roa hatrany ambony ka hatrany ambany de niororo ny tany ka mitresaka ny vatolampy nisokatra ny fasana ka maro tamin'ny fatin'ny olona maty zay efa niodomandry no natsangana ka nivoaka avy tao amin'ny fasana ireo taoriana nitsanganan' Jesosy de nakao amin'ny tanàna masina ozy ka niseho tamin'ny maro ary ny kapiteny sy ny fian'izay niambina an' Jesosy raha nahita niororo tany mba amin'izay zavatra tonga teo de raiky tahotra indrindra ka nanao hoe marina tokoa fa zanak'Andriamanitra io lehilahy io zay ny zavatra nisy tamin'ny andro pasika tamin'izany vanim-potoana zany nefitra lamba tritra araka ny efa nazavaina tamintsika de hoe tena fijanona ny fanompompivavahana tamin'izany vanim-potoana zany fa avetavetana nitranga tao amin'ny tempolo satria tsy nankasitrahan'Andriamanitra intsony le famonoana ny zanak'ondry tsy misy kilema satria nataon'ny olona fomba ivelany fotsiny fa tsy natakatra an'le famonjena tian'Andriamanitra ho tanterahana eto amin'ity zao tontolo zao ty raha lazaina ny teny tsotra zany ny toe-javatra mitranga tamin'ny famonoana an' Jesosy Kristy de marina le teny hoe tena tsy mbola nisy loza tahaka an'izany hatrizay mandraka ankehitriny ary amin'ny ho avy tsy mbola nisy loza ngeza be tahaka amin'io nahafatesan'i Jesosy Kristy io hoe le olona tena nirahina tamin'izany vanim-potoana zany na ny mpivavaka na ny firenena romanina tamin'izany zay nitantana ny fanjakana tena le zanak'Andriamanitra le Andriamanitra nidina teto amin'ity zao tontolo zao ty inona moa ny loza mihoatra lavitra noho izay de ny famonoana an'le Andriamanitra tonga hamonjy teo amin'ny hazo fijaliana loza tsy mbola nisy takan'izany hatramin'izay hoe tia le olona nioko hamono an'izany Andriamanitra zany fa tanteraka izy tamin'io vanim-potoana io fa saingy no ny famorampon'Andriamanitra no ny faneken'i Jesosy hiaro ny olona rehetrarehetra ka na ratsy na tsara tamin'izay vanim-potoana zay avitra avokoa fa ny zavatra hita teo de marina le teny soratra masina hoe rehefa tena io ny zavatra hitranga akaiky ny fitsarana akaiky ny fataperany ty zao tontolo zao ity de io hitatsika io hoe inona ny toe-javatra mitranga tamin'izay tritra ny efitra lamba na nasaraka ny efitra masina sy ny efitra masina indrindra zany hoe ravy le sorona tokony ho tanterahana ara-bakiteny tamin'izany de famonoana ny zanak'ondry tsy misy kilema satria Jesosy Kristy no solo-toerana ny zanak'ondry tsy misy kilema kanefa io zanak'ondry tsy misy kilema zay nivonoana io tandindo no matoan'ny Egypta io zany hoe mipetraka teo amin'ny fahavetavetan'ny olona Jesosy Kristy io mipetraka hoe ho tsaraika ny Andriamanitra zao tontolo zao ny Andriamanitra ny Egyptianina zany hoe ny solo-toerana an'le toetra ratsy ny zao tontolo zao Jesosy Kristy nanaiky no fantsihana teo amin'ny hazo fijaliana satria ny amin'ny romanina any de miteny hoe nanaiky naka ny endriky ny nofo ota ka nanameloka ny ota teo amin'ny hazo fijaliana zay ny mission Jesosy teto amin'ity zao tontolo zao ty de lasa naringana ny matoan'ny Egypta zay Jesosy lasa sary ny matoan'ny Egypta tamin'izay vanim-potoana zay ary reto olona zay tena tsy niaino ny feo amin'ny fieritreretana io maty eritreritra namonina ny Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana nanjary voavonjy no famorampon'Andriamanitra satria tena mbola tsy io ny farany kanefa tamin'izany vanim-potoana zany de nisy ny ororo tany ary tena raiky tahotra daholo ny olona rehetrarehetra ka nahavakivava ny miaramila romanina tamin'izany hoe tena kay marina tokoa izy fa zanak'Andriamanitra io lehilahy io hatramin'ny olona zay tsy nanana n'Andriamanitra ho andriamanina tena nibaradaka tanteraka mihitsy hoe kay tena Andriamanitra io ary amin'izao vanim-potoana zao
tsika milaza fa manana an'andriamanitra fa tsika tsy manaiky ny fipetra apetrak'andriamanitra fa soa ihany fa teo Jesosy Kristy nisy ny orohoro-tany tamin'izany ary tamin'izany vanim-potoana zany o sy tao aoriana nitsanganan'i Jesosy Kristy dia nisy ny fitsanganana no maty iverina fanotelo io toe-javatra io ary zay ny tiana ampitaina amintsika hoe tena fampitandremana ny tian'andriamanitra iaina n'le vahoaka an'andriamanitra mba hisaintsaina tsara hoe sao dia marina fa fa nisy ny vanim-potoana namonoana an'i Jesosy Kristy sao dia zay toe-tsainy zay ko mbola entsika amin'izao vanim-potoana zao satria tsy misy tsony ange Jesosy zao hovonoantsika fa ny fomba famonoana an' Jesosy amin'izao vanim-potoana zao dia ny tsy fanekena ny fipetra rehetra zay napetrany ary ho avy ny zavatra fanotelony zay hitranga amin'izay vanim-potoana zay tena mampatahotra satria io toe-javatra io foana miverimberina isy ny loza tsy misy toy izany hitrangako manerina n'izao tontolo zao ary hitantsika any amin'ny apokalipsy 5:12 araka ny resantsika hoe sarisarin-doza io zavatra mitranga amin'izao vanim-potoana zao tsy mbola io le loza tsy misy to azy fa saritsarin-doza fa ny zavatra mitranga fotsiny hoe tsy mbola nisy tahaka an'izao teto amin'ity zao tontolo zao ty fa raha ny amafy ny loza tsy mbola io le loza tsy misy toy izany fa isy loza mafy kokoa noho io raha tsy mitandronytsika raha tsy miomantsika raha tsy manaiky ny fipetra apetrak'andriamanitra tsika dia mbola mafimafy kokoa noho izany toe-javatra zany no hitranga ary zay no ampahirezana antsika hoe marina fa tena mitombo ny valanaretina tsy oatra ny fitondra an'andriamanitra ny firenendehibe zay nikaikaiky ao anatin'ny fahoriana hoe tena mahatratra manetsiny ny olona maty zavatra mitranga eto Madagasikara fa fampitsaitsainana ny olona mba ho tonga iray fo iray saina tena hitodika amin'andriamanitra iray ina hiady amin'ny fahavalo iraisana io tsy mijery mihitsy io tsy mijery io firehana ara-politika tsy mijery io firehana ara-pivavahana fa rehefa tsy mitandrina dia tratra ny asiny daholy ary zarany araka ny resantsika hoe zarany devoly arangetsika zarany devolyntsika tena mifandritaka mba fahanymiditra an-tsehatra ka tsy vitany hoe fandringanana rano fotsiny zavatra mitranga eo amin'ny fiainantsika isan'andro fa tena hisy fiatraikany io amin'ny zavatra ara-panahy ihany ko dia hitondra fahaverezana mandrakizay ho antsika tsiraray fa inona tokoa ny zavatra hitranga satria io dia famantarana nomen'i Jesosy Kristy an'ity zao tontolo zao ty fa izy ny tsy maintsy ho tompony teny farany ka ny olona mankamamy ty zao tontolo zao ty ho leviny ty zao tontolo zao ty zay zavatra everitsika fa mamirapiratra anakinantsika ny fotsika eto amin'ity zao tontolo zao ity ho potika daholo zany ho ravy zany mijanona treto zany fa rehefa tonga ny fandravana n'ity zao tontolo zao ty dia fanontaniana mipetraka hoe ho aiza ny faratsika fa na minona tsy minony olona dia misy ny fiainana mandrakizay ary mizara roa io fiainana mandrakizay io fiainana mandrakizay zay tena ho any amin'ny fahasambarana miaraka amin'andriamanitra ho an'izay nakatony fipetra ka na ny ratsy fanahy koa hitsangana koa any aparany fa hitsangana ho aizy izy hitsangana ho any fanameloana ozy araka ny voasoratra ho amin'ny jaolina 5 satria indraindray ny olona mieritreritra hoe ka ny tsara fanahy fotsiny indrindra ny kristianina misy diso hevitra any amin'io hoe ny tsara fanahy dia rehefa tonga fataperan'ity zao tontolo zao dia hitsangana ka ho any fiainana mandrakizay fa ny ratsy fanahy tsy mitsangana fa miara-mitsangana daholy ary na tiana na tsy tiana ary zay tena sariko ny tompo-teny fantatra amin'izany satria raha tsy samy tompo-teny fantatra amin'izany dia diso ny fivavahana kristianina fa andriamanitra tsy maintsy tompo-ny teny farany tsy maintsy ho tonga ny faravan'ity zao tontolo zao ity ka na mino le olona na tsy mino tsisy olona afaka hiteny hoe za ranga tsy mino an'izany tsy mino ny fiainana mandrakizay na tsy mino ary ny olona tsy misakana ny famarinana an'andriamanitra tsy ho tanteraka fa tsy maintsy mitsangantsika rehetrarehetra tsy maintsy mitsangantsika menakavy fa afa le nanaiky ny fipetra ny zavatra hiatra aminy afa ny tsy nanaiky ny fipetra dia ozy lazain'i Jesosy amin'ny jaolina 5:7-8 sy 8 hoe azagaga amin'izany ozy fa andro ny andro zay ho avy ny andro zay andrenesan'ny olona rehetra any ampasana ny feony dia hivoaka izy zay nanao ny tsara ozy dia ho any amin'ny fitsanganana ho fiainana fa zay nanao ny ratsy kosa dia ho any amin'ny fitsanganana ho fahamelohana tsy maintsy mitsangana na tiana na tsy tiana ary tamin'ny farantsika dia nyresaka hoe tena
raha ny firenena malagasy tapitra zay ny enimpolo taona miditra amin'ny fahafitopolo taona tsika zao, zany hoe le folo taona manaraka zay a ndresahantsika tamin'izay vanim-potoana zay hoe le folo taona zay idiran'Andriamanitra tsehatra mba hitaomana ny olona hiditra amin'ny fitsarana, ary zay fitsaran'izay dia tena fiadanana, famonjena, famirapiratana, ary matoky an'izay tsika hoe tena miditra amin'ny fahafitopolo taona. Zany hoe raha jerevana andro fahafiton'Andriamanitra eto Madagasikara zay isin'ny fitsarana, fiadanana tanteraka, ary io no mahatonga antsika miresaka hoe mila manararaotra tsika ao anatin'izay folo taona manarak'izay, fa tena hiditra an-tsehatr'Andriamanitra na mila na mino ny olona na tsy mino. Kanefa nyresahantsika araka ny voasoratra tany amin'ny Malaka toko fahatelo hoe ty folo taona manaraka ty koa de folo taona tena isehoany fitsaran'Andriamanitra. Miresaka tsika hoe anka saika tsy tanterahana vetivety hoe ny famalinany ratsy atao, zay no ikirizan'ny olona amin'ny fanaovan-dratsy, amin'ny fimonomonoana, amin'ny fanakorontanana maro isan-karazany, mipetrapetraka tany zany ohatran'ny afiny zany hatramin'izay fa ny folo taona manaraka osika de folo taona famalin'Andriamanitra sy anaporofony ny teniny hoe hitanareo ozy ny tsy fitoviany marina sy ny meloka de ny manompo an' Jehova sy ny tsy manompo an' Jehova irangaranga io, ary ahita ny masontsika ao anatin'ny folo taona hoe zay tena olona tia tanindrazana, zay tena olona miverina amin'Andriamanitra misongadiny eny foana izy. Ary ninonina ezaka ataon'ny olona amingana anazy de zao Andriamanitra momba azy, fa ny olona indray zay tsy tia tanindrazana, miteraka korotana, zay olona tsy miverina amin'Andriamanitra, ho ataon'Andriamanitra hafa ozy ny manompo sy ny tsy manompo valo fotoana tena famalian'Andriamanitra ny olona araka ny asan'izany. Ka raha hatramin'izay ohatran'ny nandeha ho azy ny fiainana, fa mitindray mandeha ty kosa tsy hoe miraly an'izany akory, fa ny ahatonga sainantsika mba iray saina, mba tsy hoisan'izay le hoe ho avahan'Andriamanitra ho isan'izay horingana, ho ahariary Andriamanitra hoe ay ty olona ty tena io ny tena nitady, nahatonga ny loza hovalian'Andriamanitra izy amin'izay vanim-potoana zay. De tonga amin'izany vanim-potoana zany tsika amin'izao an'izao, ka io zany no ampahirezana antsika hoe efa misy ange ny programan'Andriamanitra tena ampivoarana ny firenena. Zany akory tsy mitaona hoe andeha ka ifikitra amin'ny zavatra mamirapiratra ity amin'ity zao tontolo zao ity, isika tsiraray avy, fa mba hahatonga antsika hiaina miadana mandra-pahatonga ny fataperan'ity zao tontolo zao ty, satria na tiatsika na tsy tiatsika sarisarin-doza io fa mbola tsy io ny zavatra mitranga, fa isy loza mafy be mbola etraika amin'ity zao tontolo zao ty. Fa mitanjona ankendren'Andriamanitra de zao ny ahafahantsika miomana mandrakariva manoloana ny loza zay mitranga, satria ino moa mahatonga ny loza, fiodinan'ny olona nke no mahatonga ny loza ka mba hahatonga antsika tsy ho isan'izay le olona miodina amin'Andriamanitra zay. De raha tonga ny loza amin'izay vanim-potoana zay, io tsy maintsy misy, satria natoriana ange ny filazantsara na apetraka raha mivepetra misy foana ny tsy anaraka ary misy nefa ny anaraka fa ny zavatra tena tsara ho fantatritsika hoe tsy maintsy mandresy ny tsara araka ny tenin'Andriamanitra hoe fantatro ozy fa na de ela velona raha ny ratsy fanahy de hisy soa kosa ho an'izay tena matahotra an'Andriamanitra de ny matahotra ny anarany. Aty amin'ny Apokalipsy toko 5:12 ty ny toe-javatra hitranga any amparany, melohany tena taperany ty zao tontolo zao ty, loza tsy misy toy izany ozy sika. Apokalipsy toko 5:12 ny andininy fahafito, Apokalipsy toko 5:12 ny andininy fahafito-ambifolo ka hatramin'ny faraika amby roapolo. Ary efa mananontany io zavatra io tsy hoe rehefa tonga io de tena zay ny tena farany, fa io ny porofo anankiray hoentin'Andriamanitra mangingana n'izao tontolo zao, atao hitan'ny mason'ny olona ny tsara vavolombelona, zany hoe io tokoa le loza faharovana nefa ny olona tsara ary ny ratsy fanahy. Eo izy vao ho tsapany tanteraka amin'izay vanim-potoana zay hoe ay marina ihany le tenin'Andriamanitra, ary io le heverintsika hoe pasika fanontelo ny voalohany le tany amin'ny Exodosy toko 12 namonona ny zanak'ondry tsy misy kilema afaka ny zanak'Israely no ny famotrampon'Andriamanitra raha tokony ho ringana tany. Ny zavatra faharoa, Jesosy maty teo amin'ny hazo fijaliana, nisy ny horohoro-tany tsy misy takan'izany tamin'izany vanim-potoana zany, loza tsy misy takan'izany de famonona an'Andriamanitra, nisy horohoro-tany
zay nampivarahontsana ny olona tamin'izany vanim-potoana zany. Kanefa de zao tao anatin'izany ozy de mivoaka ny maty tao aoriana nitsanganan'i Jesosy Kristy. Izay zavatra zay keo hitrangany amin'ny farany rehefa akaiky izy io. De zao ny toe-javatra misy Apokalipsy toko fahenina amby folo, ny andiny fafito amby folo ka hatramin'ny faraika amby folo. Ary ny fahafito ozy de napidina ny taondiviany tamin'ny rivotra. De nisy feo mahery nivoaka tao amin'ny tempoly teo amin'ny seza fiandrianana nanao hoe vita. Oviany Jesosy ny teny an'izay vita zay, satria io teny nivoaka tao amin'ny seza fiandrianana io de le teny nataon'i Jesosy Kristy milohany ny elan'ny aina teo amin'ny hazo fijaliana zay nyresahantsika hoe ino ny faharalanenina azon'Andriamanitra natao mba hamonjena nyty zao tontolo zao ity. De rehefa tena tanteraka Jesosy ny asany tety ambony tany milohan'ny anoloran'ny aina de zay ny tenin'ny farany vita. Rehefa natolony teo anatrehan'Andriamanitra ny fanahiny iverina zay teny zay amin'ny vanim-potoana farany vita, zany hoe vita ny famoram-po. Napidina ny tao andoviany tany amin'ny rivotra ny anjely fahafito ozy de nisy feo mahery nivoaka avy tao amin'ny tempoly teo amin'ny seza fiandrianana nanao hoe vita, zany hoe io le farany io. Tsy mbola tena tonga tanteraka zany ny fandravana n'ity zao tontolo zao ty, fa fotoana fokely mialohan'ny andravana ty zao tontolo zao ty amalian'Andriamanitra sady ny olona ty amin'ity zao tontolo zao ty vokatry ny fiodinany, vokatry ny toe-panahiny zay tsy nanaiky ny fepetra. Ary isy nenina amin'izay vanim-potoana zay, fa saingy ny nenina amin'izany vanim-potoana zany de nenina tena andatsy azy, nenina andatsy azy ary tsy hitondra famonjena ho azy. Ny andiny fahavalo amby folo de nisy elatra sy feo sikorokora, nisy orotany mafy zay tsy mbola nisy toy izany hatrizay nisin'ny olona tety ambony tany ozy. Eny tsy mbola nisy orotany mafy tsy lehibe toy izany. Ary ny tanàna lehibe de vaky telo toko, ary rava ny tanàna ny firenena maro. Ary Babilôna lehibe de notsarovana teo anatrehan'Andriamanitra mba omena azy ny kapoky ny divay, ny fireheta, ny fahatezerany. Ary ny nosy rehetra nandositra, ary ny tendrombohitra tsy hita intsony, ary nisy avandra vavety nilatsaka avy tany an-danitra ho amin'ny olona tokony ho lanja talenta iray avy. Ary ny pendratsy an'Andriamanitra ny olona ozy no ny loza avy amin'ny avandra, fa lehibe loatra zany loza zany, loza tsy misy toy zany. Ary rehefa io ny zavatra mitranga mbio ambaravarany Jesosy, tsy ohatran'izao vanim-potoana amintsika izao ninona filazan'ny olona hoe ho avy aingany Jesosy. Tsy mbola izao ny fotoana tongavany, mbola tsy io le loza tsy misy to azy, fa mbola mafy no izao atrehantsika izao ny zavatra iandry ao aparany io, ho ampitenenana io zavatra resahany aty amin'ny Apokalipsy io, fa tsy fantatritsika hoe ahoana zany loza zany, fa mafy kokoa no zao zavatra mitrango zao. Kanefa mity ary mbola azo lazaina hoe maivana ny loza zay ho avy amin'ny manaraka, tsy miteraka fibebahana ho an'ny olona, fa miteraka fisavoritahana amin'ny olona, miteraka tsy fitovizan-kevitra, tsy miteraka fiverenana amin'Andriamanitra, tsy misy firaisapo sy firaisan-kina mba hiadivana amin'le fahavalo. Fa ny zavatra mitranga nefa de mahatonga ny olona monimony de tsy gabitsika, na de tokony hiditra an-tsehatra ary Andriamanitra hitondra famonjena. De zao me mitombo valanaretana, io le azo feheziny amin'ny fomba ahoana no ahafahantsika ny fiain'io ampifitodiana amin'Andriamanitra, ka nataontsika hoe hitatsika daholo ary ny fanefitra, fa na mbola mitombo fomba mamonoana atsika, tsy mitsahatra io, mitombo foana io. Fa zay tonga saina miverina amin'Andriamanitra manakombona ny vavany. Ary za de tena raisiko amin'ny hevitra ara-panahy, na de io kasobosy ampanaovy ny fanjakana io ary de ohatra ny Andriamanitra miteny amintsika hoe atsaharo ny vava-diso tafahoatra amin'izao vanim-potoana zao, fa hitondra fandringanana tahaka ny nanjo ny zanak'Israely io. Ka amin'io vanim-potoana io no loza. Fa jereo nge ny toe-panahin'ny olona amin'izany andro faran'izany, zao aran'ny olona tena tsy niraharaha ny afatra rehetrarehetra zay nomena, fa io misy loza goavana be, satria efa zatra n'izay le monimoniny zay ny olona. De na tena efa tena mby hiatra amin'ny ainy ara ny zavatra hitranga, de ny zavatra tena hitrangana zany tsy manana saina hibebaka tsony ny olona, tsy manana saina
iverina amin'andriamanitra tsony ny ry fa vao mainka ozy araka nyteny voasoratra hoe ary ny teny ratsy an'andriamanitra ny olona ozy a no loza avy tamin'ny avandra fa lehibe loatra zany loza izany ary zany rehetrarehetra zany mampieritreritra dia inona minefa ny zavatra hitranga ao anatin'izay rehetrarehetra zay tena isy ny pasika ny ray mandeha pasika taka ny tany amin'ny exodosy toko faharoambin'ny folo pasika taka n'izay hitantsika tany amin'ny Matio toko fahafito amby roapolo zay tena vanim-potoana nahafatesan'i Jesosy Kristy zay ny toe-javatra mitranga fa amin'io vanim-potoana io tsy misy andriamanitra hofatsihana amin'ny hazo fijaliana intsony tsy misy tsony Jesosy hofatsihana amin'ny hazo fijaliana fa ny zavatra hitranga dia tanteraka ty teny ty apokalipsy toko voalohany dia ny andininy fafito indro izy avy amindrahona ozy ny maso rehetra hita azy na dia zay nandefina azy azy ary hitomany azy ny firenena rehetra ambony tany ozy eny amen zay ny zavatra misy amin'io andro farany io ao arinan'izay loza tsy misy to azy zay hijery an' Jesosy tsika fa tsy Jesosy tsony nifantsika eo amin'ny hazo fijaliana tsy misy fanavotana intsony ho an'ny olona tahaka ny hoe afaka ny zanak'Israely tany amin'ny tany Egypta noho n'le zanak'ondry sy misy kilema tsy ringana ny olona ny mpisorona be nylondoa ny mpisorona zay name fomba vahoaka tamin'ny fotoana nahafatesan'i Jesosy Kristy fa tsisy an'izany ntsony amin'izay vanim-potoana zay fa Jesosy zay mitsangana amboninahitra hitondra fitsarana ho an'ity zao tontolo zao ty fa amin'izay vanim-potoana zay raha atao sary ny ohatra dia zay rehetra tsy nanaky ny fepetra hifantsika eo amin'ny hazo fijaliana avokoa ary hazo fijaliana mandrakizay araka ny vakitsika tany amin'ny Jaona toko fahadimy hoe ary ny sasany ozy a hitsangana ho any amin'ny fiainana zay nanao ny tsara hitsangana ho any amin'ny fiainana fa zay nanao ny ratsy kosa hitsangana ho any amin'ny fahamelohana zay ny zavatra hitranga amin'izay vanim-potoana zay ary zay le pasika telo resantsika hoe pasika voalohany famoahana ny zanak'Israely mba ho lesona ho atsika ho an'izao tontolo zao satria tsy ny zanak'Israely rehetra no irery no ho vonjeny fa nitodika ho any amin'ny jentilisa ihany koa ny fitoriana ny filazantsara tamin'ny nahafatesan'i Jesosy Kristy afaka koa zao tontolo zao tamin'ny nahafatesan'i Jesosy fa ho avy ny farany aorinan'izay loza tsy misy to azy zay dia zao tsy misy tsonsorona azo atao tsy misy zanak'ondry tsy misy kilema hovonoana tsy misy Jesosy hovonoana fa Jesosy miverina amboninahitra zay nandresy ny fahafatesana io le resantsika hoe ny fitsanganan'i Jesosy dia fanantenana toko atsika any amparany fa raha vita ny tantara eto amin'ity zao tontolo zao ty atsangako velona ho sambatra mandrakizay tsika kanefa eo amin'ny sehatra ara-panahy kosa raha manaiky ny sitrapon'Andriamanitra tsika ny folo taona manaraka folo taona saritsary pahasambarana omen'Andriamanitra nyity firenena malagasy ty melohany ny atongavan'i Jesosy Kristy fa saingy loza tsy tambisaina koa hiatra mamerina an'izao tontolo zao fa sambatra zay mankatony ny fipetra avy amin'Andriamanitra ary zay ny tokony hoe atonga saina atsika hoe niza mandre asa tozoma ho atsika ny afatra ampitao amin'ny namatsika mba atonga ny namatsika koa tena hiaro ny vavany tsy monimonina firaifo iraisaina anaiky ny fipetra rehetrarehetra raha tiatsika ho resy mivalana retin'io fa ho avy ny vanim-potoana anankiray ary pasika lehibe io fandringanana raha mandrika tsy misy toy izany fa tsy raha ny zanak'ondry tsony latsaka amin'izay vanim-potoana zay fa nraha ny olona ratsy fanahy ho tratra ny loza izy amin'izay vanim-potoana zay ary zany rehetrarehetra zany mampieritreritra mbola misy moa vanim-potoana anazavantsika hidiratsika amin'ny antsipiriany ny toe-javatra rehetra voalaza ny soratra masina fa tsisy miafina ao anatin'ny soratra masina nitetika adiny satana amin'izao vanim-potoana zao fa saingy hodinin'ny olona tsita zany ary rehefa tena hodinin'ny olona tsita ny famarinany tenin'Andriamanitra tsy ananao toe-panahy hiambony zany mihitsy ny olona fa ny zavatra kendren'Andriamanitra ao anatin'izany dia zao ho avy ny loza fa rehefa ianao no miambina ianao no mitandrina tsisy loza andringanana anao ary ina moa ny zavatra tena antenaitsika ety amin'ity zao tontolo zao ty misy omboninahitr'Andriamanitra amin'ny fiainatsika tsiraray avy mba tsy aharitrela zao loza metraika amin'izao firenen'izao fa mba ho resy aingana io raha tonga saintsika malagasy satria araka ny teneniko hoe tsy eo ihany loza ho avy mbola mafimafy kokoa loza ho ariana kely eo
kanefa raha zao tsika no miray fo miraisaina andalo atsika araka ny tenin'i Jehovah hoe hidina izao izy andringana amin'ny matoan'ny Egypta ho tsaraitra ny Andriamanitra zao tontolo zao fa raha mahita ny raha famantarana kosa ozy andalo anareo ka tsisy loza andringanana anareo manantenitsika fa ho tanterahan'Andriamanitra eto amin'ity firenena malagasy ity zany teny fikasana mamy de mamy zany ka tsy atahotra ny lozitsika satria Andriamanitra mombatsika voninahitra n'Andriamanitra rery ihany a vavakitsika Jehovahandriamanitra ray dia misaotro no ndrainy amin'ny teny izay nomenao teny fampahirezana ho an'ny olonao ary ny ankatahany aminao dia ny amindranao fo amin'ny firenena rehetra tsy mamentsiny mizanizy izay samy manany fahadisoanay izay mamindra fo aminay ny amin'ny fimonomonona ny isan'andro san'andro vokatry ny tsy fahafantaranay ny fitiavanao manoloana ny toe-javatra misy taraina aminao mandrakarivo izay tompo aza vela iraviravin-tanana ny tompony andraikitra nara-panjakana nara-pahasalamana ny vahoakanao izay mentoraka mandrakariva aminao fa meo hery tompo mba ahafahany mifikitra mandrakariva ahafahany miantso anao mandrakariva ahafahany mangataka ny famindramponao mananteny izay fa tsy miverina aminao foana ny teninao ny tenin'i Jesosy Kristy zanako izay milaza hoe no ny amin'ny olom-bofidy dia ho afoezina zany andro zany dia mahatoky sy mihino izay fa na izao ary ny zavatra mitranga eto amin'ity firenena ity ho afoezinao zany tompo no miamin'ny olom-bofidinao kanefa na izany na tsy zany mamindra fo amindreo tsy mahalala mamindra fo ho amindreo zay miny tsy manaiky ny sitraponao fa noho ny amindreo olom-bofidy ireo tompo vonjeo ty Madagasikara ty dia tsy hainay ny tsy saotranao ny amin'ny zavatra rehetra mbolo tanterahanao ary misaotra sahady no mivalimbavaka zay fa raisinay avy aminao dia ny anaranao Jesosy nanaovana izany favaky izany amen dia manao veloma antsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo Andriamanitra hiaro antsika mandrakariva manoloana zao toe-javatra mitranga zao